Tsy mbola milamina eny amin'ny université nafotsitry mpitandro filaminana ireo mpianatra valo roa hafa indray androany no voasambotra. Ajo andray ny anarivelo tany Ambositra tsy anarandray no ety mangatabady na ny herim-panjakana no ety mandresy lahatra vahoaka fa nibainga voavadika efa voapirofo. Mitombo isan'ireo fiara simba noho ny aratsy ny kalitaon'ny solika eto an-drenivohitra. Menomenona ireo tompon'ny fiara, mitombo kosa ny vola miditra ho an'ireo garazy. Ary farany nipoitra tapika avy any ambanin'ny arabe ny sampitsirika na sous-marin iray tao afovoan'ny tanàna Milan. Lasy tomboko vavy tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM ialana tsiny sahady ny fahatarana noho ny fandaminana maro samihafa. Manambahiny sika amin'ity anio ity ny professeur Olivara Kotoalson izay tompon'andraikitry ny aretina drépanocytose eto Madagasikara iresaka amintsika ny mahakasika io aretin'io indrindra. Ratsy ny andro hatramin'ny omaly na izany aza fotoanan'ny fanomezana tamin'ny vahoakan'Ambositra izany efa niandry hatramin'ny ela ny poniny ka na dia niverena nandehanana fiarakodia aza tonga tany an-toerana ny kandida ajo fa na dia tia ny mirana Ramanantsoa. Ratsy ny andro taty Ambositra omaly sady nandrivotra no nanerika mafy izany ka nampanano sarotra mivezivezen'ny kandida maro no nanao fandaharam-potoana taty omaly saingy niembotra tamin'ny ora farany. Ho an'ny kandida ajo kosa na dia niverenana teto Antananarivo sy nandehanana fiara azy izany noho ny fotoanan'ny fanomezana tamin'ny vahoaka na hariva aza ny andro mbola niandry azy ny mponina tao Ambositra. Pirofo ny fahavononana izany fa niandresy no irotsahan'ny fidiana mba ho fandresen'ny vahoaka malagasy rehetra ny fifidianana. Ny zava-bitan'ity kandida ity tamin'ny matompona ndraiky mpanjakana azy teo anivon'ny primature misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia ampilazana fa olona mahavita azy ajo ho kosa ny Dr Yary Lazara Zafimaleo ao anatin'ny komity mpamonoana ny kandida ajo Andreny Anarivelo tao Ambositra. Aza manaikitsony rebrebena amin'ny fanabatambazana vola sy t-shirt be fa nanenena tsika io hatramin'izay tsy azo mitsontsika mitindray mitoraka aty. Jereo ny zava-bitany kandida isan'isany, jereo aby ny zavatra nataony. Kandida ray ihany ary ministera ray ihany tamin'ity teteza mita ty no mba navita zavatra na dia tsy ampiasany vola. Kandida ray ihany navita nanangana école maro be. Izy io kandida Andreny Anarivelo nanangana école maro be teto Moromania. Nitra maro ny lany ny tansaina ny zava-bitan'ny kandidata taty amin'ity faritra ity. Tamin'ny natompona ndraiky mpanjakana azy, zava-bita izay naseho mangarahara tamin'ny vahoaka malagasy. Tsy ny anarandray teto ny entina nangatabady, tsy ny fiaviana ihany koa no naindraindra, na herim-panjakana no narentirenty, fa ny herim-bahoaka miandrandra fiovana marina noho ny fandresin-dahatra. Tsy noenta remarika be da be na ny filazana fa matokatika amin'ny mpamatsy na filazana fa tiatsika ny any ivelany na anampytsika ny any ivelany. Akory ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia vahoaka milamina, vahoaka salama ary vahoaka tomady. Zay dia davy malagasy tsy famoahana sifra be da be na ny filazana fa hoe zay dia manana olona be da be mpalohany. Betsaka ny nanohana amin'ny malagasy, betsaka ny nanohana amin'ny Madagasikara fa ny zava-misy hatramin'izay dia mpitondra sy ny manodidina azy ihany dia matsara toana fa isika vahoaka malagasy dia tafiditra ao natao fahasahiranana foana. Zay no mahatonga antsika nangataka fandrovana, zay no mahatonga antsika nitolona nanomboka tamin'ny 70 mba tsaratsara kokoa ny tena vahoaka malagasy. Ka aminay tsotra ihany ny taremarika dinay wito dia vahoaka malagasy mira, misy vary, misy loko ambolihany. Nazava ny vinam-piarahamonina fa vasa voalohany fampidirana an-tsekoly ny zaza malagasy rehetra ary tsy andoavam-bola. Manaraka izany ny fametrahana rafitra matotra hitatanana ny raharaha-mpanjakana ho lovain'ny mpitondra manaraka, faranana ny krizy
averina amin'ny laoniny ny asa sy ny asa-panjakana afaliana no namarana ny fiaonana teto afaliana azo antoka fa itoy aoriana ny 5 oktobra raha ny fientanany vahoaka nambositra nandray ny filoha azo andrenana Vaovao mampalahelo kosa nindaosy ny fahafatesana tampoka ny député Nony avy amin'ny Mananjary tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ity député ity izay isan'ny akaikin'ny vahoaka lanim-bahoaka tamin'ny fotoam-piasana maro tany an-toerana ary nanoana ny kandida ajo Andriananarivelo fanadihadina. Ny alahady 7 septambra teo dia nindaosy ny fahafatesana tampoka teo amin'ny 17 taona ny député Nony na Ranonson Mak député Arema voafidy tao Mananjary tamin'ny fotoanandrony. Iray amin'ireo mpanohana mafana fo ny kandida ajo Andriananarivelo amin'izao firotsana hofidiana ho filohan'ny repoblika izao. Raha mbola nanatrika ny fampelezan-kevitra nataon'ity kandida sy ny mpanohana azy tao Mananjary. Nitarika ireo mpiatroka Arema namany anohana ity kandida ity ny député Nony ka rehefa vita ny famorim-bahoaka dia mbola niarany vory tamin'ireo ekipan'ireo izy. Ny kandida ajo Andriananarivelo androany maraina dia naniraka ny chef de cabinet Louis le 5 sy ny ministra teo aloha Jean-Claude Rakotonirina tany Mananjary. Nisolo tena azy ny arahory tamin'ny fianakaviana sy namita ny adidy farany tamin'ity mpanohana azy ity. Fitandrona ny fomba malagasy sy fanehoam-pisaorana noho ny fitiavana sy ny fanohanana azy sy ny fahavelony. Ny hariva teo no tanterahana ny fandevenana namela manantena zanaka sy zafikely ny député Nony. Ny mpikambana VPM MMM rehetra manerana ny nosy dia manantitra firariana fiononana feno ho an'ny fianakaviana. Tsy voarakitra ao anatin'ny lalam-pifidianana ny raharaha mikasika ny fanampiana ara-bola avy any ivelany ary tsy afaka manantanteraka fanadihadiana ny samifina raha toa ka tsy misy compte any amin'ny banky fanadihadiana. Nananao antsoava aza ny samifina ny amin'ny tokony anaraha-maso ny vola ampiasaina mandritra fampelezan-kevitra tsy mazava izany hatreto. Ary toy ny tsy miraharaha ireo kandida hafa raha fampatsehivana nataon'ny samifina momba fanaran-dalàna. Tsy maintsy manokatra compte bancaire le candidat satria ny samifina tsy afaka fantatra mihitsy ho an'ireo vola lela vola izay mi-circule en liquide tsy afaka fantatra mihitsy raha tsy mandalo circuit bancaire le vola. Izay zany ny tena marihana manokana izay zavatra izay. Mandringa nefa izany na tsy te hanaraka ny lalàna io ny kandida tsy misy ny olana tsy misy afaka anenjehana azy ireo ary arotin'ireo kandida sasany io tranga io dia ny tsy fahampian'ny fampiarana ny lalàna eto amintsika amin'ny fanaraha-maso ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana. Voalohany indrindra aloha zao tsy azo atao misy mandray vola avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny ataontsika hoe vola boxy-rapahefana na ataontsika hoe ny collectivité locale moa zany na eto toerana na avy any ivelany zany. Ka amin'izay fotoana izay zany dia hoe avy izy zany izy io avy amin'ny mpandraraha ve opérateur économique raha avy amin'ny opérateur économique mpandraraha oza hoe raha ohatra ka mezato tapitrisy dia ompona mezato tapitrisy mo ve zany tsisy tambo ve zany zay ko mbola mampieriseritsy. Tranga maromaro no mampametra-panontaniana ny olon-tsotra ka isan'ny tena mahagaga ny momba ireo fiara 4x4 raha misy 500 any kandida iray izay fantatra fa fiara vaovao avy any ivelany anaovana propagandy ary mitetina amina miliara maro ny vidiny. Voalaza fa mpandraraha avy any ivelany no nanomiandreo fiara marobe ireo. Ny mpandraraha nefa mivelona mba hahazo tombony ka tsara sitrapo tahaka ny ahoana ny mpandraraha io. Maimam-poana marina ve ny fanampian'ny mpandraraha vahiny kandida iray tahaka izany? Vola manahoana io atobaka eto Madagasikara io? Avy amin'inona dia ho takaloninona? Tsy fantatra mazava momba izany rehetra izany. Raha ny ampanseranana fotsiny ho an'ireo fiara tsy mataho-dalana ireo dia mitetina 13.4 miliara ariary. Ahoana ny fomba inoana fa maimam-poana tokoa ireo fanampiana ireo? Tsy hoe fanampiana maha olona na aide humanitaire amin'ny fotoana andrividoza izany vola be izany fa fanampiana kandida iray manokana mba hahazoana fahefana. Raha 20 tapitrisa ariary ohatra ny vidin'ny fiara iray ka zarainy isa-paritra dia mahazo 5 avy. Raha vidina kosa indray dia manana 2.4 miliara ariary avy ny faritra. Azo atao tsara araka izany ny fananganana orinasa madinika isa-paritra entina nampiana ireo tanora. Pejy sosialy olona telo avy amin'ny fokon'olona no naratra tsy mbola voafaritra mazava ny antony ratra hatreto. Maro ihany koa ireo naratra avy amin'ny mpitandron'ny filaminana fa tsy misy ny ahina mikasika azy ireo. Izay ny tatitra ofisialy avy amin'ny zandarmaria-pirenena taorian'ny hetsika nataon'ny mponina teo amin'ny tobin'ny zandary tao Nosy. Raha ny fanazavana dia niainga tamin'ny resaka zazavery hatramin'izy malasa teo io korotana io. Nisy ny olona voatondro tompon'antoka tamin'ny fangalarana izany zaza izany ka nentin'ny fianakaviany tany amin'ny zandary. Mbola tsy nisy
misy anefa ny fitoriana voaraika nalefan'ireo zandary ireo olona ireo. Tezitra noho izany ny fokon'olona ka nanao fanakorontanana teny amin'ny tobin'ny zandary. Trano roa any fianakavian'ny zandary ihany koa no nidorany ireo tsy faly. Raha vao misy occasion ahafahana mamboly korotana dia misy foana mpandrangitra. Indrindra moa amin'izao toetra raha politika izay iainantsika zao dia nisy mpandrangitra dia nandeha ny torabato. Ny olona me maromaro ihany satria tsy maintsy manatevin-darana ihany koa ny namoty izy ity ny bado. Dia nandeha ny torabato voatery ny aro ny kazerina sy ny miaramila sy ny fianakaviana tao ny gendarme teo an-toerana. Nisy ny fanotorana grenade lacrymogène dia nisy ihany koa ny fampiasana basy ina ty izy ty bala blanc mba hoentina anaovana intimidation. Dia nisy naratra moa zany satria amina savorovory salamreny mandeha ny torabato maratra ny mpitandro filaminana ny Antsindaniny maromaro ihany voalaza hoe naratra fa hatram'izao aloha raha nitaritra azo dia ratra maivana ihany na ataontsika hoe blessure légère ihany zany niatra tamin'ny les gendarmes. Côté-ny mponina koa raha nitaritra vitime, côté-ny olona nanao an'izay fihetsiketsena zay koa raha nitaritra tonga tia aminay ihany koa zany dia totelo ny naratra. Manany fisian'ny ambadika politika amin'ity resaka tanonosy be ity, ireo mpitandro ny filaminana no nifisian'ny fiarabe iray nitatitra ireo olona nanao ny fihetsiketsehana. Mbola nilaza iverina androba ny toby ireo andian'olona ireo raha ampitso ka efa no amafisina ny fiambenana izany, nampitomboana nisan'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitaovana hoentina anaparitahana ny olona. Iverenantsika ny pejin'ny fifidianana ivoaka rahampitso ny lisitra ofisialin'ireo kandida hovidiana ho solombavam-bahoaka hatreto dia misy 1,700 izy ireo efa tonga eo ampelantanan'ny Société efa nandrasana nanomboka androany kosa ny fiaramanidina avy atsy Afrika Atsimo mitondra ny Indiany faharoa sy farany amin'ireo bileta tokana natonta tany an-toerany fanadihadiana. Tsy voafaritra ao anatin'ny lalàna ny feptaona izay tokony hamoahan'ny Société ny lisitra ofisialin'ireo kandida ho solombavam-bahoaka, saingy voarakitra kosa ao anatin'ilay tety androm-pifidianana amin'ny fanomanana izany. Mandalo dingana maromaro anefa vao hivoaka isaky ny distrika ny lisitra. Mety mbola hisy ny kandida izay nanao ny fitaraina eny anivon'ny Société ary afaka mampiakatra izany eny anivon'ny CES indray raha toa ka tsy afa-po amin'ny fanapahan-kevitra mivoaka. Rehefa nampahafantarina zany ilay ho kandida amin'ny fifidianana fa nolavina ny antotan-taratasy filatsahako fidiny dia manana 27 ora ilay kandida mba hampakarana izay raha zay makaty amin'ny senita foibe. Dia ny senita foibe indray zany manana 420 ora mba handiniana avetrany lay antotan-taratasy. Raha toa ka mbola laviny senita foibe, zany hoe no mafisy ny senita foibe ny fanapahan-kevitry ny OVEC dia manana 27 ora indray ilay kandida hitondrana ny raharaha makany amin'ny CES. Olana mety iseho ho an'ny kandida iray ka mahatonga ny fandavana ny firotsahako fidiana ny tsy fampindra eo antotan-taratasy, ny fahaverezan-jo noho ny fiampangana amin'ny eloka izay natao. Mikasika ny andian'ny faharoa kosa amin'ny fahatongavany bulletin tokana eto Madagasikara avy atsy Afrika Atsimo dia mbola ny antoerana ny filohan'ny Société ka hisy ny fampahafantarana rehefa tonga ity andian'ny faharoa amin'ny bulletin tokana ity. Efa ny rahantsika mahafantatra zany hoe efa tonga tamin'ny faran'ny herinandro teo ilay andian'ny voalohany tamin'ireo le bulletin tokana izay natonta tany Afrika Atsimo. Dia ho fantatsika rehetra ihany tsy maintsy hampahafantarantsika zany ny fahatongavan'le andian'ny faharoa fa amin'izao fotoana izao zany ny eto amin'ny Société dia efa mandamina sahady ny amin'ny fomba manaparitahana ireo le bileta tokan'ireo hitondrana ireo zany hatrany amin'ny birao fandatsaham-bato. Ho an'ireo birao mpifidianana kosa indray raha ny fantatra sy ny fanazavana azo avy eo anivon'ny Société dia misy hatrany amin'ny 510 sy 2 alina izay birao mpifidianana izay amin'izao fotoana ary 2 andro alohan'ny fifidianana vao tena hisy ny famaritana farany ny isan'ireto birao mpifidianana ireo. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny filan-kevitry ny minisitra androany niaona tamin'ny banky iraisam-pirenena ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina ary niresaka momba ny fivarotana ny hazo sarobidy eto Madagasikara. Tapaka tamin'izany fa hiaraka amin'ny Madagasikara amin'ny fivarotan'ireo hazo sarobidy ireo ny banky iraisam-pirenena araka ny fifampivarotana mangarahara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Fantatra androany ihany koa ny solon'ny Général Camille Vital any Genève, ramatoa Andriamampianina Antanirina Anika izay voatendro
maso ivon'ny Républicaine Madagasikara eo anivon'ny firenena mikambana sy any amin'ireo sampandraharaha manokana any Genève ary eo anivon'ny Confédération Helvétique ihany koa. Eo amin'ny pejin'ny toe-kareny tsy mitovy ny kalitaon'ny solika jifaina eny amin'ireo mpanjara solika ankehitriny. Misy fiantraikany amin'ny fiara nefa ny faharatsian'ny solika izay mampimenimeny ireo izay sendranay manamafy kosa ny mpanjara solika sasany fa efa misy ny fanaraha-maso entitra ataony amin'ny solika izay amidiny fanatiadiny. Efa tena mampimenimena ny mpanjifa ny fiovan'ny kalitaon'ny solika tena anivon'ireo mpanjara na ny lasantsy na ny gazoala na ny petrol. Na ny loko na ny fofona na ny fangaro amin'ireo akora fototra ireo samy mampiayay ireo mpanjifa avokoa. Fampirofon'izy ireo amin'ny fotoana namboarana ny fiara fa miteraka olana lehibe ho amin'ny milina io tranga io. Kapoka zany tsy haiko misy fangaro ny hafa zany fa rehefa manamboatra tomobily ianao zany misy fahasombana dia any amin'ny gazoala foana ny tenenanelefa misy tsy mety. Raha ohatra ianao zany ka hoe manadio filtre dia hita mihitsy le miavaka mihitsy zany le gazoala sy le rano. Misy ireo station d'essence izay azo tsara fa indraindray misy fotoana aloha manisy lasantsy dia tampotampotra tonga dia misy mifanatampoka le fioan'ny fiara. Na tsikaritra izany fiovan'izany ihany koa ny mpanamboatra fiara iray izay nanamafy fa misy fiantraikany amin'ny fiara ny kalitaon'ny solika ampidirina ao aminy. Tato anatin'ny herintaona teo no niaratsy izany kalitaon'ny solika izany. Nitomby ihany koa ny fiara simba motera vokatry io antony io amboarina ety amin'ny garazy. Tena tsy mitovy amin'ny kalitaon ataon'ny kosa le gazoala. Misy fofona ny gazoala, misy fofona salama, misy fofona petrolina sy lasantsy zany tena marina. Fofona zany namatara anazy fangaro le solika. Zay zao mpanao pompy zay tena marina, zay zao mpanao pompy dia solika pompy zao izy dia miraikitra ny injecteur sy paparehetrarehetra zany misy problème daholo satria zany tsy maintsy diovina zany dia zava-azy roa. Fasimbana lafo fanamboarana ny vokatry ny aratsin'ny kalitaon'ny solika eto amintsika ho an'ny fiara. Matetika ny motera iray manontolo no tsy maintsy amboarina. Fomba iray izay ilana ny atao hoe thermodensimetre izay fitaovana manara-penitra ny fanaraha-mason'ny kalitaon'ny solika tonga eny anivon'ny mpanjara solika. Ity fitaovana ity izay sady mitily ny maripana no mijery ny tany karazan-tsolika tsirairay avy. Efa misy ihany koa ny fepetra no raisin'ny kampania-tsolika eto amintsika amin'izao fotoana izao mba ialana amin'ny fanafangaroana ireo karazan-tsolika ireo. Raha ohatra zany sanatrika mifangaro petrol le solika dia tonga dia hita hoe menamena le izy. Fa matoa zany le station service raha le station service manao an'le fanaraha-maso tsara ny kalitao miaraka amin'ny thermodensimetre dia tokony tsisy olana mihitsy zany ny solika tonga eny amin'ny station. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe manana izay daholo ve ny mpitopy-solika rehetrarehetra iraiky Madagasikara mba ahafahana manara-maso an'izay kalitaon'ny solika izay. Fa raha sahala amin'ny anay dia manana daholo ny anay. Raha ny fanadidina natao ho an'ny tany andalam-pandrosoana sy mahantra, matetika ny solika safidy faha-efatra amin'ny hatsarana no jifaina. Mielanelina hatrany amin'ny 100 ny vidin'ny kalitao safidy voalohan'ny fampiasan'ny Eoropa, ny vidin'ny baril eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tsy ny mpanjara solika rehetra nefa no manana ity fitaovana ary-fomba ahitana ny fangaro rehetra ao anatin'ny solika avy amin'ny mpamongady ity. Mila mailo hatrany araka izany ny mpanjifa tsirairay avy. Eo amin'ny pejin'ny tsy fandriam-pahalemana miverina ireo mpiala sasatra avy any Mahajanga, miverina ihany koa ny fanafiana eny amin'ny lalam-pirenena, fiara maro no lasibatra hatramin'ny afakomaly teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra. Ny fanaovana karavanina ihany lohatreto no paikady hoentin'ny zandary. Fisavan'ireo mpandeha sy ny mpamily tetsy amin'ny pasa tomobily n'Akazobe no niseho omaly mipetraka hatrany ayay ho an'ny mpandefa ho an'ny mpiantsehatra manodidina ny fitaterana ihany koa fanatiadina. Misy ampiny avokoa ny fanafiana eny an-dalana tsikaritra eny amin'ny lalam-pirenena raha ho an'ny mpiantsehatra eo amin'ny fitaterana. Misy amin'ireo mpandeha na ihany koa mpamily no mbola tsy tratra ny fanafiana mandritra ny dia ataon'izy ireo. Miverina indray anefa ireo fanafiana tahaka ny omaly tany am-pasa tomobily Ankazobe. Mitetina enina tsy ariary ny vola azon'ireo jiolahy miaraka amin'ny finday sy ny fitaovan'ireo mpandeha. Samy manana ny heviny ireo mpamily, mpandeha, mpizara tapakila manoloana ireny tranga fanafiana ireny. Toa misy fanafiana ireny efa araka zareo atsany am-boalohany isy misy olona mitondra vola. Fa izy raha tômobila hoe tsotsariny tsy enjehany mihitsy satria ohatra fatariny hoe tsy misy olona mitondra vola raha tsy efa tsy kombakombatsany am-potony dia izy. Mipetraka foana ny aya ho an'ireo mpandeha rehefa miainga eo amin'ny tompom-piantsonana. Tsy misy fandraisana fepetra manokana ho an'ireo mpandeha sy ny mpamily
fa ny fampitokisana no apetraka miloha. Manaraka ny fapetra avy amin'ny zandary aloha hatreto ny mpamily izotra ho an'ny mahajanga. Rehefa le manao karavanina wa zany dia tsy manino fa raha le mandeha ray dia atahorana ihany. Ilezaka sécurité zany aloha hatreto raha ho anay sofira zany mahagaga anay izy satria matetika le misy le fanafiana toerana manakaiky gendarme nefa le gendarme manakaiky le toerana tsy mandray fepetra mba hoe misy manao mission zany ohatry zany fa jerena fotsiny dia hoe tsy maintsy manao karavanina fotsiny. Raha tamin'iny andro iny fotoana nisy an'le fanafiana iny fotsiny zany ny amin'ny hoe fampiandrasana amin'ny tomobile anao karavanina zay aloha ny azo lazaina aloha ny hatreto zany satria na nitaty amin'ny atsinanana tamin'ireny taloha zany efa ampiandrasany gendarme foana hoe mila miaraka maromaro. Isan'ireo lalam-pirenena isehon'ny fanampiana tapika ihany koa ny RN7 efa nandraisan'ny zandary paikady manokana ny fiambenana izany amin'ny alalan'ny fivezivezena fanaraha-maso ataon'izy ireo. Manainga ny amafisana ny fiambenana eny amin'ny lalam-pirenena fahafito ihany koa ireo mpitatitra ankehitriny. Eo amin'ny lafiny fahasalamana araka ny fanambaranao teny am-piandohana dia manambahiny sika amin'ity anio ity ny professeur Oliva Rakoto Alson tompona andraikitry ny aretina drépanocytose eto Madagasikara. Miarabanao tompoko. Miarabanao mpanolotra ny filazam-baovao sy miaraba ny mpanaraka ny zao vaovao eto amin'ny KOLO TV zao. Mety efa renany an-tokantrano ihany ny hoe drépanocytose. Afaka lazalazainao ve ny mahakasika io aretina io? Ny aretina drépanocytose moa zany dia aretin'ny rà ary marimarina kokoa aretin'ny selamena na globule rouge. Ary misy tsy fetezana amin'io selamena io noho ny fisian'ny hémoglobine tsy tomombana zany dia potika ny selamena ary fampitehan'ny selamena dia mitarika tsy fahampindra efa tsy ampy rà moa zany dia vizaka be tsy mahavita inona ny sepotra tepotebo be ny fo ary koa rehefa potika reto selamena reto dia manetsinetsina lalan-drà madinika ary mitondra fanahitainana be ary mitarika koa zany mety mavomavo ny aty-maso ny hoditra sy ny fivalanana ary indrindra ny fitarany aretina zany ny fahaditsetsetsena ny lalan-drà dia mety manimba ny tova maro ao anatin'izany ny aty ny taolana ny tova fisefona na ny ati-doha ny tova rehetra zany mety hovoan'ny fitarany aretina ity ary mety melehibe koa ny ila-kibo ankavia eto amin'ny fitombon'ny atao hoe raty zany ary ny tena atahorana moa zany amin'ity aretina ity raha fa tsy voaray an-tanana tsara na tsy misy fitsaboana na tara ny fitsaboana na tsy tomombana ny fitsaboana dia mitarika an'ireo fitarana aretin'ireo ary mety mitarika hatramin'ny fahafatesana. Firy isan-jaton'ny malagasy ary moa zany ny voan'ity aretina ity dia inona no mahatonga hoe misy politika manokana politika ny firenena hoetana hoe miady amin'io aretina io? Eo amin'ny 10 isan-jato eo ny malagasy no misy an'ilay soritra aretina fa eo amin'ny ray faingo 5 isan-jato eo no tena mampiseho ilay aretina tena marary zany ary tena miatraika amin'ny zanaky ny malagasy mihitsy ity aretina drépanocytose ity. Izay ny antony nahatonga ny fisian'ny politique nationale edina amin'ity aretina drépanocytose ity izay iarahany misy ny fikambanany marary moa zany efa nitsangana efa 7 taona izao miaraka amin'ny ministèren'ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-mambonantoka hiezaka mba edina amin'ity aretina ity fitarany ity aretina ity mba tsy ho tonga amin'ny zany fitarany sy ny fahafatesana zany ity aretina ity dia ny atao moa zany dia indrindra ny fampahafantarana voalohany indrindra ny vahoaka ny fisian'ity aretina ity mba ho avy raha misy zany soritra aretina zany mba ho avy hotiliana amin'ny toerana izay tokony hotiliana ao amin'ny eto Antananarivo moa zany dia ao amin'ny hôpitaly Argiera amin'ny hématologie efa misy koa amin'izao fotoana izao ivon-toerana natsankana manokana edina amin'ny drépanocytose any Manakara nefa manerana ny faritra eto Madagasikara koa dia ezahana zany asiana misy ny solotena ny fikambanana nefa solotena koa amin'ny fandraisana tanana ity aretina drépanocytose ity. Dia ao anatin'ny politika fiedina aminy zany dia misy zany indrindrindrindra araka lazaiko teo fampahafantarana ny vahoaka momba ny aretina mba tsy andriandry any an-trano any fa ho tonga hotiliana ary araha-maso dia fampiofanana koa famerenana fampiofanana foana fanatsarana fampiofanana ny mpitsabo rehetra sy manandraikitra amin'ny fitsaboana satria ity aretina drépanocytose ity zany tsy vitany hoe aretina rà fotsiny fa misy fiantraikany amin'ny tova rehetra ka mahakasika ny sokajy mpitsaboana rehetra zany
ary rehefa fantatra zany le aretina rehefa hita azo tiliana izy a dia moramora kokoa zany a mampianatra ny olona aloha voalohany indrindra hoe misy fitandremana izay tokony atao a ary mba tsy hotara zany ny fitsaboana mba tsy tonga ny fitarana zany aretina zany a mba hafana zany misoroka izany hoe fitombony zany aretina izany ary io politika nasionaly io moa zany dia efa izahana rehefa miatra amin'izao fotoana izao a ary atao zany a zay ahenika ny Madagasikara amin'ity fampahafantarana ity aretina ity sy fandraisana azy an-tanana mba hahafana indrindra mampidina zany ny taham-pahafatesana amin'ity aretina drépanocytose. Eny ary misaotra anao nitondra n'izay mahazava-dehibe ny aretina drépanocytose zay. Misaotra indrindra tompoko. Eo amin'ny lafiny fampianarana, mpianatra roa indray ny voasambotra teny Ankatso androany, nisy ny fanambana fitaovana sy ny fanondorona tanety, manamorona ny fiantsonan'ny zotra 119, andro fahatelo amin'ny fitokonana androany, olona roa ny voasambotra teny an-toerana Fabrista Tatsirisy. Miaenjana ny lalao ety Ambohitsaina, tsy nahasakana ny mpianatra iverina itokona ny fisamborana sy ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana omaly. Araka ny efa nampanantenana izy ireo, ho lasa fitokonana lavareny ty atao ety mandra-pivalin'ny fitakiana. Efa nitangorona sy niorakoraka teto amin'ny fiantsonan'ny zotra 770 ny mpitokona, nanomboka tamin'ny 7 ora latsaka teo. Maro arak'izany ireo fiara tsy sanandrosoka ny verin-dalana. Tonga ny tamin'ny folora, raikitra ny fandorana taneto manamorona ny Ambohidepona. Vetivety ny fiakatry ny afo ary nahamay ny azo teo ambony. Raha nisy kely, tonga teo amin'ny taribin-jiro. Niditra tsehatra amin'ny mpitandro filaminan'ny Emoraik fa efa kadiny taoriana izay, nanao taridositra niditra tao amin'ny fefin'ny toeram-pianarana ny mpitokana. Raikitra teo ny fifanenjehana, nipoaka ny grenady mandatsa-dranomaso ary tonga hatrany amin'ny fisamborana. Voapanga ho nitoraka zandary sy nanidiny vavahady ny anjerimanontolo ty tovolahy ty. Misy pilitra anaty akanjony any. Sefa, ty ilay nitoraka anao. Antan'io ny olona rehetra ny grefy sy mpianatra ty taloha. Fa tsy ohatran'io atao io hoe manimba zavatra tsy ambany dia rehefa eo lasa mandositra ty anatiny ety. Eriana zany le fonsis universitaire. Ty fotoana raha nahita tara tsara, ohatran'ny efa nisy fotoana taty ny grefy, taty grefy, tsy patron sa pirisé. Nandeha ny mpianatra na le teto amin'ity toatoabato ity ny ambina ny mpitandro filaminana, ny mpianatra kosa mitazana avy eo amin'ny esplanady ary miantsy. Mandeha ny esiteny sy ny akora lava ary ny opareny, manampy an'izany rehetra zany ny torabato. Tamin'ny 2 folora, nikasany ianao rodobe ny mpianatra ivoahana ny faritry ny anjerimanontolo saingy notsenainy Emoraik tamin'ny grenady mandatsa-dranomaso. Nitoy ny fifanenjehana ary tafiditra tanteraka tao amin'ny campus universitaire ny polisy sy ny zandary. Tsy nisy tsony ny sangisangy teto fa vavany avy hatrany. Mbola misy mpianatra ray hafa voasambotra tao aorian'izao fifanjevony izao. Nisy mpianatra niatrika fanadinana tetỳ Ankatso nandritry ny trangy iny. Ankoatra azy ireo, voahelingelina koa ny mpivezivezy sy ny mpivarotra. Nisy ny siosion-dresaka manodidiny ity raharaha ity, fa tsy mpianatra ny akamaroany mpanao fihetsiketsehana fa mpanakorotana ny karamaina. Navoaka n'ireo mpitandro ny filaminana androany kosa ireo valo voasambotra ny alatsinainy sy omaly talata, tsy niakatra tribonaly izy ireo na dia efa nandrasan'ny mpianatra sy ny mpanao gazety aza. Etsakilan'izay misy ireo mpianatra no nilaza fa misy tsy nitorabato kanefa voasambotra fanazavana. Solitenan'ny mpianatra avy ao Ambohitsaina sy avy eny amin'ny Politeknika Votovorona ny tonga ny andro ireo namany valolahy no samborin'ny mpitandro ny filaminana ny alatsinainy sy talata lasa teo teny amin'ny fitsarana androany. Nisy tamin'izy ireo araka ny voalazan'ireto namany no tsy nandray anjara akory tamin'ny fihetsiketsehana izay ataon'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo saingy no samborin'ireo mpitandro ny filaminana. Misy namanay zany a nirava nianatra zay tamin'ny latsinainy nirava tamin'ireo sasany dia izy a nisy olona nitovy akanjo taminy zany a no nitoratoraka tany anatin'le grefy dia izy no tratran'le polisy izay ray kilasy aminy eto fa mijoro vavolombelona hoe tsy beloka izy ary anapitoko an'izany ny akanesana eto. Le izy zany le misy an'le fampitoaka eo dia le miaramila to dia niakatra tena dia izy moa tsy nafantatra ny linina fa izy na dia vita mangahazy tany dia tsy nafantatra izy zany fa izy fa dia le ankizy mitsoka daholo dia ankizy sy mitsoka maso to dia tratrara'le miaramila fa hoe nitoraka hoe mpitarika leso. Dia izy tsy nafantatra dia to dia samborin'le miaramila izy nefa izy tsy nanina fa hoe andeha vita mangahazy fosiny.
zay ny tena nalaza ny tolakandro teo no fantatra fa navoaka ny mpitandro ny filaminana moramora teny an-dalana hiazon'ny tribonaly teo amin'ny vavahadin'ny Mahamasina ireo mpianatra valo no samborina raha toa ka voalaza fa androany tamin'ny folora no hoentiny eo amin'ny fampanoavana raha nambarany ireto mpianatra reto hatrany. Tsy nisy arak'izany ny fitohizan'ny fanadihadiana ary mampanontany teny ireto mpianatra ny fizotry ny fisamborana sy ny famotsorana tahaka izao. Pejy hafa kosa indray manamafy ny maha-orinasa mitsinjo ny mpiarabelona azy ny Orange Madagasikara mba ho fanampian'ireo tanora amin'ny fahazonana sy fikirakarana ny teknolojia avolenta dia nanolotra fanomezana ireo mpianatra mendrika nandritra ny fanadinana baccalauréat faranteo ity orinasa tserasera ity fanazavana. Ny nahazo mention très bien dia omeny Orange Madagasikara mahamaim-poana Alcatel, OT, Pixi. Izy io ny anisan'ny hoe smartphone raitra indrindra nefa mora indrindra eran-tany. Miaraka amin'izy io dia misy ihany koa ny SMS eninjato mandritry ny taona ary antso adiny roa miaraka amin'ny internet 10 gigaoctet valable mandritry ny taona zany io zavatra io. Ho andreo mention bien kosa dia mahazo izy connexion internet 3G mandritry ny taona. Mariana fa ny nomena natolotra androany zany dia ho andreo ankizy roa amby roapolo nahazo mention très bien eto Antananarivo. Ho andreo nahazo mention bien kosa eto Antananarivo dia afaka manantona ny agence any Andrahary izy ireo, ny agence Orange. Ho any eraka Madagasikara kosa ny any Majoga, Tuileries sy ny faritra hafa ho andreo izay nahazo mention très bien zany dia afaka manantona ny Masivo Orange eny amin'ny faritany izy ireo. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena tsara ny vokatra ho an'ny ekipa pirenena malagasy izay niatrika ny tompon-dakeran-tany eo amin'ny haiady kickboxing izay natao any Brezila amin'izao fotoana izao. Tafakatra amin'ny ankatoky ny famarana ny Julien Smenavolo ary Yannick Gaël andrasana ny ady eo amin'ny fahendrena tovovavy tokany mandrafitra ny ekipa pirenenantsika sy Jacob Gilbert amin'izao ora itenenan'izao fanadidiny Martsoni. Vokatra tsara no azon'ny Julien eo amin'ny latsaky ny 720 kilao amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany izay atao any Rio de Janeiro renivohitry Brezil amin'izao fotoana izao. Raha ny fampitambavao avy any toerana dia Julien nandresy ny Boumagoui avy any Gabon ary dia hiakatra eo amin'ny ampahefadalana izay ny tovolahy ifandona amin'ilay Serbe champion du monde en titre Milos Anik. I Julien amin'izay akatoko ny famaranana izay. Lavon'ilay Turka ary kanina fikirikosa irasta teo amin'izay 13 kilao izay. Gaël nandresy ny Dalton izay Canadienne anisan'ny kinga sady mailaka ihany koa nefa dia tsy namelan'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa tamin'ny alalan'ny Gaël teo amin'ny latsaky ny 720 kilao. Raha tsy lavony ity Dalton ao anatin'ny ekipa pirenena Canadienne ity ary dia hiakatra ny amin'ny ampahefadalana ihany koa Gaël izay ifandonina amin'ilay Italiana Andrea Tavoletta izy amin'izay lalao akatoko ny famaranana izay. I Menavolo kosa dia fantatra fa mety ifandona amin'ilay Boltland Smith izay efa lavo ny Menavolo tamin'ny KO tamin'ny championnat d'Afrique natao tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena tamin'ny taona lasa iny ary dia manana fanantenana lehibe amin'izao fotoana izao. I Menavolo izay eo amin'ny latsaky ny 12 kilao. Mbola tsy niakatra tsenatra kosa i fahendrena sy Jacob Gilbert izay anisan'ny andrasana ihany koa ny ady izay ataon'izy ireo any antoerana. Atreto aloha ny filohan'ny Fédération Malagasy ny kickboxing Andriany Rina Briand dia mahavelom-bolo tanteraka ny fananana izay fedina ny tompon-daka izay atao any Brezila amin'izao fotoana izao. Dokam-barotra ho an'ny kompania mpiantohana iray taitra sy talanjona ny pona atao Milan Italia androany maraina raha ny fo. Teo afovoan'ny tanàna no hitan'izy ireo ny sambo pisitrika na ny sous-marin iray nipotra avy any anaty tany niteraka fahasimbanako-avana maro izany fanatediny. Tafakatra tanàna ity sambotsirika ity tsy arazo an-tsaina hoe avaiza no nipoiran'ny loza. Misy ny antony tsy maintsy anaovana fiantohana. Mety hitrangana dia ny loza izay tsy ampozana indrindra aza. Maro tamin'ireo mponina tao Italia no tsy nino raha nahita ity zava-nitranga ity. Sous-marin iray no nipotra tampoka avy tany ambanin'ny tany ary teo afovoan'ny arabe. Na ny mpamonjy voina na ny mpanao gazety tany an-toerana dia samy voafitaka avokoa fa tsy tena izy ity tranga ity fa sary nentina nanehoana ny ilana ny assurance nataon'ny orinasa mpiantohana Europe Assistance Italie. Ny koropaka niaro ny faritra manodidina nisehon'ny loza ireo mpitandro ny filaminana ary fiaran'olon-tsotra nipetraka teny amin'ny manodidina ny tena nahita ny fahasimbahana ary ny fiantohana n'ireo fiara ireo izay voasolo manontolo no tena tanjona tamin'ity dokam-barotra mampitogay ity.
efa tena avolenta ny dokam-barotra ny any ivelany raha ity zavanitranga ity no jerena raha eto amintsika no misy an'izao afaka volana maromaro indray vao vita ny fanamboarana nyity arabe simba ity. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy isaorana ianao nanaraka nay hatramin'ny farany, manome fotoananao raha ampitso amin'ny iray ora veloma tompoko.